raiky favatsika. Jesosy Kristy tompo dia misaotra anao ny amin'izao fotoana izao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fombon'andro. Misaotra Jesosy tamin'ny famindrako. Dia raha nasaka lasana ianao Jesosy dia tena mangataka anao hiasa fino. Alalàna marina. Mombamombanao Jesosy. Dia voninahitra anao tompo malala. Amen. Ya, zara zavatra fofo kely tsika teo ny resaka fidirana dia izay no tena tiako zaraina hoe nisy fotoana ilay izy ny zaraiko ihany fa zaraiko tsy mampaninona ny tena firimbirina hoe ny tena hoe fidirana. Matetika rehefa fidirana dia ny tsain'olona foana ilay hoe hira nefa ny tena tsy izay mihitsy ny antsony hoe fidirana. Teo tsika ny teny hoe foko anao ny fisiko, atoloro ny fo. Mora be zay amin'ny vava. Tena mora be io amin'ny vava. Fa fiainantsika manao hono. Fiainantsika manao hono. Misy teny zay amin'ny Baiboly ary izy tiako be mihitsy. Io teny io Andriamanitra velona mihitsy no ny teny hoe ankalaza azy sady ankalaza azy indray. Ankalaza an'izy ankalaza ny tenany. Satria naninona? Mateo 12:12. Satria izy Jesosy io raha io afao ao afaka amin'ity ory ity. Nefa zao ny atongavako amin'ity ory ity. Mankalaza ny anaranao. Andeha ho faty izy. Andeha ho faty Jesosy. Izy Andriamanitra hoe ankalaza ny anarako amin'inona? Amin'ny fahafatesan'i Jesosy. Avy eo izy any amin'ny Jaona 7:12 dia miteny hoe mankalaza ny zanaka. Vitako izy ny asa izay efa hataoko. Izy tsy miteny efa nataoko, itenin'ny fahafatesana izy amin'io. Ankalazana n'Andriamanitra zany. Dia ny sorona an' Jesosy. Ary zay ihany koa satria io sorona an' Jesosy koa dia midika fitiavana koa. Mifandray zany ireo e. Jesosy raha vao miresaka fitiavan'Andriamanitra reny tsy hisy fitiavana, tsy hisy sorona an' Jesosy zany ao. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao, toy izao ny meniny latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy. Fa izao ny tiavan'Andriamanitra, fa izao izy ny fitiavana, tsy ny tiavantsika n'Andriamanitra fa ny tiavan'Andriamanitra atsika. Ka meny Jesosy. Tsika mantsy mora ny teny tiako be Jesosy amin'ny vava. Tena mahafinaritra mirevy ny hira rehetrarehetra fidirana ankehitriny. Tiako Jesosy amin'ny vava. Firenena manajanon'olona. Fa misy sakrifisy ao. Aoka tsy adinitsika. Sakrifisy ary tsy mora io, fahafatesana io. Paul ny teny izao mihitsy amin'ny Romanina, vakiako kely zay. Romanina 12:12. Romanina 12:12. Ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia ny fahampopana mety ataonareo zany. Atoloranareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina fahampopana sitrak'Andriamanitra. Miresaka amin'ny kristianina Paul eto. Olona nandray an'i Jesosy. Fa izy hoe atoloro ny tenanareo ho fanatitra velona dia fahampopana mety ataonareo zany. Raha be ny kristianina ohatra amin'ny Petera. Jesosy rehefa nanontany amin'ny Petera hoe ataonareo iza moa zanak'olona dia samy nanao izay version. Dia i Petera ny tenin'ny famarina ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia vao niteny izay izy tamin'izay Jesosy no niteny voalohany fa Kristy dia tsy maintsy ho vonoina. Izany hoe ianao vao mahalala ny Jesosy tena izy, Jesosy ho faty dia hitsangana amin'ny maty. Croix. Raha vao tena tafiditra ianao amin'izay dia lala ny fahafatesana io. Vakitsika kely zay. Any Marka. Marka 9:9. Dia vakiky kely eo amin'ny 9:7. Ary Jesosy nanontany azy fa nareo kosa manao ao iza? Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe ianao ny Kristy,
ary nandrara azy rehetra izy mba tsy ilaza azy amin'ny olona dia nampianatra azy izy ny zanak'olona tsy maintsy hijaly mafika ho lavin'ny olona lohan'ny mpisorona ary mmpanorandalàna dia ho vonoana ary rehefa afaka teloana dia hitsangana indray izy ary nahariary ny tsara ny filazan'izany teny izany dia nareo mahita ny soramandry hoe nylazany Jesosy voalohan'ny hafatesany sy hitsanganana dia toy izako ary Petera nanohana azy hitanila kely ka niteny mafy azy fa izy niodina dia nijery ny mpianana ka niteny amin'ny Petera hoe makanisa divoako ry Satana satria tsy misaina izay n'Andriamanitra ianao fa ny olona. Petera zany malala hoe tia ny Kristy. Rehefa nazavain'i Jesosy hoe tsy maintsy maty zany Kristy zany ary hitsangana amin'ny maty dia tsy tia ny Petera izay. Tsy tia ny Satana koa io. Fa tsika natsoan'Andriamanitra koa handeha amin'izay lalan'izay. Ny ankalazana an'Andriamanitra sy ahafantarantsika ny fitiavana an'Andriamanitra. Fahafatesana. Maty amin'ity zao tontolo izao ty, maty amin'ny fahotana. Zany no tena fiderana an'Andriamanitra. Raha te hidiran'Andriamanitra ianao tsisy ivelan'izay. Raha te tian'Andriamanitra ianao tsisy ivelan'izay. Ny Satana fanohatra amin'io. Raha tianao jerena inona ny tena filazantsara marina sy filazantsara tsy izy fanohatra amin'io. Tsy tia ny azy fijaliana. Tsy tia ny fahafatesana. Tadio ny teny tamin'ny Job hoe motsy fanantenan-javatra ve? Ny fikiranao amin'Andriamanitra ry Job. Dia izay. Dia jerevy daholo ny zavatra toriana ankehitriny. Fanantenan-javatra. Fanohitra fotsiny le izy. Andriamanitra ny zavatra diavan'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra tianao io. Trano, asa, tsy haiko daholo meo azy. Atao sorona, vonoana. Ankehitriny inona ny filazantsara? Zavatra rehetrarehetra io meo anay Andriamanitra. Mibilila. Filazantsara ny tena izy sy ny tsy izy jeran'i Jesosy fotsiny tsika. Fanan'i Jesosy dia io no ivony croix. Rehefa naona Jesosy dia izay ny tenen'ny Satanan'i Jesosy. Tsy aleonao misakafo. Betabe ny nona ankehitriny dia moramora no misintona azy amin'ny filazantsara. Fa ny tompo miteny hoe fanahy aloha ny vokisana vao ny nofo. Ankehitriny ny nofo aloha ny vokisana vao ny fanahy. Avy eo nentin'ny Satana nakany amin'ny tempolo. Dia taiza tao amin'ny tempolo ny toerana. Voalaza misy fa any amin'ny toerana ambony. Fakio tsara ny nampiakariny teny ambonin'ny tempolo izy. Aiza Satana amin'izao? Any amin'ny tempolo. Tsy aty ambany aty io eny amin'ny toerana ambonin'ny tempolo. Ny mpitatana. Jesosy rehefa teo ambony hazo fijaliana, dia izy le mpifariseo sy le mpisorona. Aoka izy hidina amin'ny hazo fijaliana mba hino azy zay. Zay ny filazantsara ankehitriny. Tsy tian'io hazo fijaliana io, midina manao fahagagana fa zay ny inonay anao. Fa ny tompony raha inon'i Jesosy ianao dia tsy maintsy eo amin'ny hazo fijaliana izy. Maty. Zay ihany no manova. Inona le hoe atolory ny tenanareo. Nisy mpisorona koa ny tenan'i Jesosy hoe inona izy ny didy lehibe. Dizy Jesosy hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fananao rehetra ary amin'ny sainao rehetra. Ny fo voalohany indrindra le nitenenina teo. Vatana ny farany. Betabe ankehitriny ny vatana amin'ny mandeha aloha. Ny fo tsy ao mihitsy. Zay mahatonga amin'ny Paolo miteny rehefa ohatra hoe andeha hanao fanatitra ny tany amin'ny Roma izy zay raha tsy diso aho. Toy izy hoe ny tena ny natolo ny aloha vao tamin'izao asa fanontony izao. Satria nisy vola natolotra, nisy asa tsy maintsy atao. Dia tsy niazakazaka tonga dia nanao an'ilay asa. Fa ny tena ny natolo ny aloha zany hoe nanolo teny izy, nanolotra amin'ny fony izy vao nanao ny asa. Satria manino? Io asan'ny tompo io tsy zakanao zany io. Raha ny nofinao ny anao an'io mona aminainay ianao leo monotone sorena. Fa mila maty ny nofinao mitsangam-baovao ianao vaovao vao mandeha ny asan'ny tompo. Ao amin'ny fo bazy. Ny fideran'Andriamanitra zany dia ao amin'ny fo. Fanatitra. Tamin'ny tantaran'ny zanak'Israely misy fanatitra 5. Mamaky Levitikos voalohany tsika jusqu'à faha-5. Dia amin'ny fanatitra tena idéal dia zanak'ondry tsy misy kilema. Zanak'ondry tsy misy kilema.
Maninona moa zanak'ondry? Io ondry io rehefa mialehibe io raha vao mihoatra ny 3 taona nomboka mafilo io. Dia rehefa miadiny io nijirinareo tsara ohatra ny osy dia adonany amin'ny fanodonany lohany. Mafilo manomboka misy fitaovana ety miady izy zany. Fa ny zanak'ondry zany tsy isy fitaovana edivana mihitsy. Tsisy ninona. Jereva ny biby rehetra ane, biby lava manana fitaovana. Ny sokatra miafina izy rehefa misy fitaovana iarovana daholo zany. Fa ny zanak'ondry dia tsisy ninona. Dikan'izany rehefa ianao zanak'ondry zay, oako fantatrao zay fa tsy manana ninona ianao, eo ampovoan'ny ambodio izy ny tompo. Tsisy herelanao io, tsisy fitaovana fanao miala. Dia izay ny toe-tsaina tokony ananao raha te atao sorona ianao ho faty. Ankehitriny be da be ny kristianina tsy zanak'ondry. Liona. Tsisy sorona liona zany. Na omby manga. Mahita fitaovana entina miady eto amin'ity zao tontolo zao ty, mafimafy, maherisetra. Tsy izany ny atao sorona. Tsy ho sorona zany ianao raha ohatra zany. Mila anao mipetraka ambany tahaka ny zanak'ondry. Dia atao inona rehefa avy eo? Vonoina. Zay ilay tsy tiany olona izay. Andeha ho vonontsika io. Maty. Io ianao io, za io tia nofoko ty. Zay vao mivoaka ny entana rehefa avy eo. Vonoina amin'ny zavatra maro. Eto amin'ity zao tontolo zao ty. Dia inona ilay atolotra ambony alitara? Tsisy hoditra atolotra zany io. Raha mamaky ny Levitikositsika dia ny ra, ny jabora, ny lahatiny lehibe, zavatra ao anaty daholo zany. Ny ain'ilay olona mihitsy. Ny ain'ilay ondry mihitsy. Maninona moa ny ra? Raha mamaky tsika ny Levitikos 17 vakiako kely. Levitikos 17 andininy faraka ambin'ny folo. Fa ny ain'ny nofo dia amin'ny ra, ary nomeko anareo zany atao ambony alitara no fanavota ho an'ny ainareo. Fa ny ra no manao fanavotana satria ainy zany. Aina ny ra. Zany eo anatin'io ra io zany ny tena misy mombamomba antsika rehetra. Dika andrara-panahintsika zao zany misy ilay antsoiny scientifique ADN dia ao anatin'io ra io. Ny toetrantsika rehetra, ny mombamomba antsika rehetra, ny fisainantsika rehetra dia ao anatin'io daholo no mipirana. Avy ao amin'ny fo dia any amin'ny ra iny dia iny no mitondra fihetsika antsika ety ivelany. Ka ny dikany hoe ny ra ny zanak'ondry atao eo omena an'Andriamanitra. Raha ny dikany dia ianao ny fonao io omena an'Andriamanitra. Zay ny tena heviny. Ny jabora zany dia zavatra matavy. Ilay zavatra tianao io. Jabora zany koa an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny zanak'Israely hatramin'izao tsy mihinana jabora. Satria ho fofonao izy izy. Misy sakrifisy zany miaraka amin'ny tompo fa tsy fiainana ohatr'izao fotsiny hoe mora amin'ny kristiana ane miteny hoe za tianao Jesosy. Be da be no miteny izany. Mino afa ireo olona mira fiderana amin'izao gospel sy maro tanora ankehitriny ireo dia hira tsara daholo. Fa ilay sakrifisy aiza? Misy sakrifisy atao io tadio ny tenin'ny tompo hoe ilay décision antsika kristiana zany décision fiainana tonga dia misy impact amin'ny fiainantsika, misy vidiny io. Iza izy ny olona andeha hanamboatra tempoly, andeha hiady amin'ny mpanjaka manana miaramila 2 alina aloha nefa izy ary 2 alina tsy misaina aloha mandinika tsara. Tiany Jesosy any raha hiaraka aminy dia nio tsara. Be da be ny ao faro. Io tsy tonga dia araky le terena teo hoe fanantenan-javatra le toriana ankehitriny hoe milamina be io. Sakrifisy be io. Sakrifisy be io. Mandra-pahatonga le zanak'ondry taka ny lavenina. Satria lavenina io vao miala eo. Rehefa lavenina izy vao apetraka eo amin'ny toerana anankiray eo amin'ny toerana madio izy. Dia voalaza mihitsy fa ny zanak-arona hozy izy dia anao afo eo ambony ny isan'andro isa-maraina ary tsy ho vonona ny afo.
io afo io zany tsy adiny 3 adiny 4 fa isan'andro dia mirehatra foana ny afo mandoro no zanak'ondry io mandrapatsy teotsony io zany hoe fiaina kristianina dia ao anatina afo foana mba hivoaka amin'ny fofony fa raha tsy ao anatin'ny afo ny fiainanao a mieritrereta ihany zay na ao ihany le afo fa tsy maty tsara le ondry dia lasa nitsoaka fa raha vao mbola velona ianao dia tsy maty eo ianao fa mbola mitsoaka ianao fa tsy tianao zany ny filazantsara tena izy filazantsara maty filazantsara mamono ankehitriny filazantsara mampihetsiketsika anao le zavatra tianao no meny le mampatavy anao io zay ny zavatra toriana ankehitriny zany ny tena tsoina hoe raha hideran'Andriamanitra tsika mihodina amin'izay foana montsy mihodina amin'izay foana ny zavatra toriana eto a croix-ny Jesosy ny hamono ny tenantsika eo amin'i Jesosy dia tena tiako zaraina kely zay zavatra izay satria nisy fiderana teo dia ohatran'ny nanindry be anazy zay satria efa tiako hoe tiany tompo zaray dia maherezy tsika aoka tsika ho faty amin'ity zao tontolo izao ty aoka tsika ho faty amin'ny nofo dia tapena hoe zavatra mampihetsika an'io amin'izao internet, Facebook, film, jeux vidéo, an-tanora, hira, akanjo mila tena zavatra mamono mihitsy tsika be da be io ary ny tanora tena cible an'io ankehitriny fa manompo an' Jesosy amin'ny vava samy mahay an'io daholo fa ny fiainantsika ahoana le sakrifisy aiza Paul tena ny sakrifisy ary adoration dia tena hoe tsy hitantsony ianao raha tena olona mpira filazantsara zany tsy tokony mpira filazantsara mbola tea hafan'izany jereo tsara rehefa nitokana ny tempolony Salomona dia nisy tao Asaf zany mpira tamin'izany sy ny Koraita dia sia ozy izy voninahitry Jehovah nisy rahona dia naninona zareo niala tsy tao tsony Andriamanitra amin'izay nitarika azy teo ohatra zany koa rehefa nandeha hanomboka ny asa ny tompo dia voalaza mihitsy tsy maintsy nagadraina aloha Jaona tsisy any Jaona tsony vao nandeha le izy fa raha mbola teo Jaona mbola tsy niasa ny tompo zay le fiderana teo le niteny hoe le vehivavy izy niondrika teo amin'i Jesosy dia raha mandinika tsara iny tantarintsika ny fafahany tamin'ny volondohany tongotra ny tompo midina ambany iny zany io lohanao io mihitsy hitsahana tsisy manaiky an'izany nofontsika tsy tian'izany lalana fahafahambaraka ny lalana miaraka amin'ny tompo fa raha ianao mbola eritreritra hiaraka amin'i Jesosy dia tsy ho afa-baraka tsy izy zay fa lalana fahafahambaraka io raha vao manaraka an'i Jesosy zany anao vao esoeso azy automatika voakianao azy automatika satria tsy tiany izao tontolo izao ny fahamarinana hala ny teniko izy ny tompo hala ny foana fideran'Andriamanitra namana generaly ambony zany fa tsy maintsy nidina tsisy na generaly azy tsony tahaka ny zazakely izy rehefa avy eo fideran'Andriamanitra Davida mpanjaka rehefa nandihy dia nanino ohatra ny olona rehetra fideranan'Andriamanitra zany foanana mihitsy io tenantsika io tsy mijery satro-boninahitra antsika tsy mijery diplôma tsy mijery ininona fa tahaka ny olon-tsotra ary tena maty mihitsy ao amin'ny tompo ao zay vao misandratra ny menaka zany ny fiderana aiza ny sakrifisy aiza ny sakrifisyntsika ho an'i Jesosy zay mila sakrifisy ny tompo sorona ary io misy safidy io nofotiko ty tsy maharaka an'io mihitsy nofotsika tsy tia mivavaka zany tsy tia mamaky ten'Andriamanitra tsy tia an'izany io te atory io te hipetrapetraka io te hijely film nefa atoloro ny tenanareo izy fanatitra velona tiavan'i Jehovahan'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny fananao rehetra amin'ny vatanao rehetra dikan'izany dia ataovy sorona daholo zany rehetrarehetra zany zavatra mbola isaitsaininao io ngamba raha ny tany azy inona ny ianao dia izy ianao za zao mbola mikasakasany anorona trano ary za zao mbola mikasaka zany hoe
Jesosy zany any amin'ny troisième plan be da be ny ohatr'izany na za miresaka aminao zao any miainan'izany zavatra iainako ny tantaraiko aminareo ary fantatro ny nofo fantatro ty fa valin' Jesosy ty tsy ty azy fa kapohako mafy ny tenako izy Paoly tsy kapohana moramora kapohany mafy mihitsy ho discipliné tsara mihitsy ary dia nijaly nefa zay nisandratan' Jesosy Kristy to misy sacrifice zareo miaraka amin'i Jesosy tsika koa natsoina ho tafika miaramily soldat misy sacrifice koa zany tsy moramora ny fiaina zany mafy zany dia zay mihitsy le izy tsy maningo tena ao izy Paoly hieritreritra ny anazy fa anao izay mafaly an'izay maniraka azy zay ny ao anatin'ny soldat rehefa hiaty tsy mieritreritra n'izao fiainana zao izy satria ny tanin'aty izy tsy eritreritra hoe ahoana re zay ny loka any an-trano tonga dia aty tsy matory ane Satany ary raha vao mbola velona ty nofontsika ty tsy afaka anao sitrapony tompo araka ny tokony izy rehefa maty io dia bataina fotsiny mandeha maty eo amin'ny nofo maty eo amin'ny rehetrarehetra maty amin'izao tontolo izao no tiako tenenina dia tena zay no tiako zaraina manindry anahy sacrifions ny zavatra rehetrarehetra ho an'i Jesosy sacrifions daholo amen